Taranja basketball anisan'ny lalao nafinaritra ny mpijery baolina tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny fihaonana teo amin'ny All Stars du Président izay nikatroka tamin'ny ekipan'ny CSA Saint-Petersbourg izany avy any Rosi'ny izay lalao izay nahitana fahaiza-manao n'ireo tanora Malagasy eo amin'izay taranja basketball izay. Tamin'isa terre de terre efatra amin'ny fitopolo ny telo amin'ny fitopolo no niba tamin'ny ekipa voafantina Malagasy taranja basket nandritra amboaran'ny filoha farany teo sokajy lehilahy na ny All Stars du Président fandresena nanoloana ny ekipa Rosiana CSA Saint-Petersbourg ny zoma hariva teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny lalao ara-pirahalahiana natao ifampizaran'ny firenena ripota traikefa. Nandritra ny apaifam-potoana telo voalohany dia nitarika hatrany ny Rosiana. Tany amin'ny fizaram-potoana farany kosa voananova tetikady ny mpanazatra Malagasy roa lahy hanao Island bomba ka napiditra ireo mpilalao mailaka tao aminy. Na izany ary dia tsapa tamin'ity fihaonan'ity vehivavy lenta ny baskety Rosiana. Tranga izay ahafahan'ny teknisianina sy ny mpilalao Malagasy makalesona amin'ny fanatsarana sy fampiakarana ny lapan'ny baskety eto amintsika. Ielimo no voaositra mpilalao mendrika indrindra tamin'ity lalao ara-pirahalahiana ity. Ankoatran'ny mahalalao ara-pirahalahiana ny natao iny dia fotoana ahafahana ny mpilalao izay mety handrafitra ny ekipa pirenena Malagasy amin'ny fanomanana ny lalaon'ny sisy 24 ny fihaonana iny. Aloha io lalao ho an'ny sokajy lehilahy io dia anisan'ny lalao fiantsiana ho an'ny sokajy vehivavy nikatroan'ny ekipan'ny SBBC Boeny sy ny amin'ny Mahamasina. Tamin'izany no nivoahan'ny SBBC mpandresy tamin'ny enina amby dimampolo no 2020. Navita ny vaninadiny tamin'ny famarana ny fiadinan'ny amboaran'ny filoha farany teo araka izany ny ekipan'ny SBBC. Saivona tokoa mantsy fa resy ny amin'ny izy ireo tamin'ny famarana ny fiadinan'ny amboaran'ny filoha 2024. Teo anelanelan'ireo lalao ireo dia anisan'ny fanentanana isan-karazany noentina nanome hafanana ny fotoana toy ny concours tir à 3 points miseho nataon'ny mpanakanto kalaza toy ny Elidio sy Dinaiza.